Topoklasy topoko vavy manaritra ny araba indray amin'ity takarivany asabotsy ity manasanao mpanajana naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany nisongadina tamin'ity androandroany ity ny famohan'ny seni ny voka-pifidianana vonjomaika atao anatin'ny fifidianana lolona ho tanterina amintsika eto ny andindininy izany ny fandraisan'ny Madagasikara ilay fivoriana goavana amin'ny volana novambra amin'ity taona ity dia maresaka ihany koa satria efa miomakomanao amin'izay ireo tompona andraikitra samihafa ho tanterina amintsika eto ihany koa ny andindinireo miaraka amin'ireo vaovao sosialy izay mampiavaka ny fampalalam-baovao rehefa andro ny asabotsy tahaka izao. Raika ambin'ny folo andro atao aorianan'ny fifidianana lolona namoaka ny vokatra vonjomaika ny komisiona maleotena amin'sahana ny fifidianana na ny seni izany nahatratratra any amin'ny 7.9 ny tapavitrihan'ireo mpifidy vavety atao anatin'ity fifidianana ity. Ny antoko HVM na ny hery vaovaon'ny Madagasikara kosa no nahazo pahabaty betsaka atao anatin'izany fifidianana izany. Mihoatra ny 10 isanjato hatrany ny salan'ny sambato azo ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara tamin'ireo faritany enina araka ny vokatra vonjomaika navoaka ny komisiona maleotena misahana ny fifidianana na ny seni. Raha ny teto Antananarivo ohatra dia 20.990 isanjato ny vatomanan-kery no anazon'ny antoko HVM ary manaraka azy avy eo ny TIM izay nahazo vato 17.70 isanjato. Atao Antsiranana dia 14.5 isanjato ny salanisa azo ny HVM, manaraka azy ny Leader Fanilo 7.40 isanjato ary any amin'ny larana fahatelo no misy ny Mamimad izay nanolotra ny lisitra tarihin'ny Prime Ministre teo aloha Omer Beriziki. Isan'ny mitondra ny vidy 9.900 isan'ny vato fotsy sy manan-kery sy ny vato maty 7.0 isan'ny vato manan-kery 2.700 tahapavitriana 5.0 fanio 3.0 isanjato. Toy izao ny sinjaran'ny vato azon'ny lisitra pilatsaka hovidina tsirairay. Lisitra gasikara maitso nahazo vato 3, lisitra marina nahazo vato 3.0 lisitra HVM nahazo 5.0 sy arivo, lisitra mapara nahazo vato 4.0, lisitra Madagasikara nahazo vato 1.30, lisitra ny Mangarano Malaza nahazo vato 20, lisitra Arema tsy nahazo vato, lisitra Association Malagasy Sambatra nahazo vato 10.0 ary ny lisitra TIM nahazo vato 7.0 sy 800. Fidy 4.0 sy arivo isan'ny vato fotsy sy maty 2, ny vato manan-kery 2.0 sy arivo, ny tahapavitriana 8.0 isanjato. Isan'ny vato azo ny lisitra tsirairay avy HVM 7.700, mapara 2.20, mamimady 7.20, ZRNT 3.0, Arema 8, Leader Fanilo 6.0, TIM 20. Fampifidianana fatan'ny fianaran-tsoa isan'ny mpifidy vavety voasoratra anaratra anaty lisy mpifidianana. Tao fianaran-tsoa dia 20.570 isanjato ny vato tao no azony HVM raha ny vokatra vonjomaika navoaka ny seni ary faharoa manaraka azy ny tsy miankana fanorolahy nahazo 6.70 isanjato ary 6.430 ny vato manan-kery no azony TIM. Ho an'ny faritany Mahajanga 2.4 isanjato no vato manan-kery no azony HVM. Faharoa manaraka azy ny mapara nahazo 13.70 isanjato ary fahatelo ny TIM nahazo 13.470 isanjato. Raha ny vokatra ho an'ny faritany Tomasina dia salanisa 4.770 isanjato no azo ny HVM ary raha ny tsy miankana mifanina soa nahazo vato 2.9 na 2.70 isanjato ny vato manan-kery ary fahatelo kosa ny toerana misy ny TIM izay nahazo 5.70 isanjato ny vato manan-kery. Ho an'ny faritany Toliara
fito ambinipolo faingo raika amin'ny valopolo isanjato ny vato manan-kery no ampelatana ny HVM. Faharoa ny tsy miankina miara-dalana nahazo 7/10 na 7,7 isanjato ary ny fahatelo ny TIM nahazo vato 3,20 izay manome salanisa 4,3 isanjato ny vato manan-kery. Ampitain'ny CENI ao anivon'ny fitsarana vombanilana mpanorenana ny HCC moa ny vokatra vonjamaika. Ny HCC izay tompony teny farany mikasika ny fifidianana ny olony. Ity androm-panjakana ity no manapaka momba ny fitarainana sy fangatahana famerenana ny fifidianana na tsia. Izy ihany koa no manome ny anarany loholona 20 mandrafitra ny antenemeran-doholona atao aoriana ny fifidianana nototisaina ny 7 Desambra teo.